fa vita reny raisiny AES tamin'ny herinandro iny kosa ny fotodrafitrasa fiarovana ireo fitaovana amatsin-drano any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny olona maro azo tombontsoa amin'ny izany asa vita izany indrindra fa ny amin'ny faritra Andoha efa fantatsika ny mahazo azy ireo amin'izay tsy fahampian-drano izay tany an-toerana ary hitondra ny vaovao amintsika ambintsony Masiarifelo. Afaka iahy reponina rohetsy omeny AES rano amin'ny fahavitan'izao fiarovana ny sisiny renirano mena randra eto am-potika distrikany Beloha zao. Voaro aloha ty tobo lehibe fisitomana-drano ity izay mamatsy rano ny commune ambanivohitra maro amin'ny alalan'ny pipeline aty amin'ny distrikany Beloha sy Tsiombe. Asa tsara izy io ngamba miteny fotoana roapolo taona ngamba ohatra amin'ny anana fa maharitra io aso. Ny asan'ny AES dia manome rano fisotro madio ny vahoaka aty amin'ny faritra atsimo ary zay ny antony nangatahana tamin'ny fanjakana malagasy ny hiarovana an'ireto fotodrafitrasa reto hahafahany alimentation anao dans le sud manohy an'izany asa fanomena rano fisotro madio zany. Mila mitsenina ireto mponina manamorona ny renirano fa tsy ho lasan'ny rano ny tanàna no sady misotro rano madio tsy tapaka ary afaka mamboly tsara. Raha vao tsy misy ny fanamboara tsisy fanampena toy fe tena misaosanareo betsaka aloha tena misaosanareo mafy nahavitany toy fa zahay tena voa mafy zahay amin'ny teva toy tena manahira anay toy. Manahaky anany kao zao na tsy namboarinareo vato dia tena ny voa mafy mihitsy na ny baibo na ny tanafa na kopay rano. Lalana 500 kilometatra no mbola namboariny orinasa tsara vintana nanao zao asa lehibe izao. Mitona vato koa valy sy ravo ny tantsaha fa afakolana amin'ny fitaterana. Santonany tombontsoa azo ny mponina sy ny orinasa mpanjakana AES mamatsy rano aty atsimo ireny rehetra ireny. Ny fanjakana malagasy madidio moa no namatsy arabola izany asa izany. Tsy ny eto impotaka ihany fa mba amin'ny fanamboarana ny fisitomana-drano eto Tsiombe amin'ny reniranony Mandrare izay tsy mbola vita tanteraka ary ny ministeran'ny rano sy ny ekipany AES no nanamarina sy nandray ireto fotodrafitrasa ireto. Lafim-baovao sosialy ihany sy marimireo marary sy natratozan-tampoka mila famonjena maika no tokony ho avotra ny ainy raha toa ka misy ny famonjena izany ara-potoana. Izay indrindra no natonga ny SARO na ny service d'ambulance médicalisée pour les réanimateurs immédiatement opérationnel isafidy asa vonjitaitra amin'ny fampiasana izay ambulance izay hoentiny mino volontaina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny antsiprian'izay rehetrarehetra izay. Manana ambulance efatra, dokotera valo, mpampivelona sy mpitsabo mpanampy valo ary mpandraraha maro samihafa mampihodina azy ny SARO na ny service d'ambulance médicalisée pour les réanimateurs immédiatement opérationnels izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny talata lasa teo tetsy Andranomena. Izy io zany dia volavolaina hoentina isahana ny vonjy-taitra sy ny vonjy-poritra eo amin'ny tsy fahasalamana. Fanatsangana izy ity mba asahana ny daholobe sy ny vahoaka malagasy. Ny tanjona dia mba ahafahan'ireo malagasy anana ny fahasalamana, ahafahana mamonjy azy ireo ao anatin'ny aretina. Indrindra moa zany araka izay hoe ma-ambulance médicalisée zany dia sehatra iray mamonjy ny olona ao anatin'ny tampoka ny ambulance ka hitondrana azy eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Efa noeritreretin'ny société mihitsy izay sara ny ahafahany vahoaka manontolo miantso na hoe miara-miasa amin'ny société zavaizay. Natao an'ny vahoaka mila famonjena maika ny SARO satria ny aretina sy ny loza tsy mifidy loko fa samy mety ho tratrany avokoa na malagasy na vahiny. Resaka famonjena izay ihany sy tovolahy iray sembana 20 taona ary mbola manana ny fahavononana amin'ny fianarany ny Rakoto Arsan Christian Nico izay zanak'olona ao Maivatanana ao. Malemy izy io ary tsy afaka mitsangana tokony handalo fantitina any ivelany. Tsy manana ny enti-manana amin'izany nefa ireo ray aman-dreniny Nico ary dia miezaka mafy ny mijery tolo-tanana amin'izany sy tany antoerana ary mijery akaiky mikasika izay Rostine Muriel sy Stéphane Alphonse.
Dimy andro taorian'ny nahaterahany Nico no fantatry ny ray aman-dreny ny famalemy, tsy mazava koa ny fiteniny nefa azo enoina tsara, tsy mahay manoratra noho ny tanany tsy afaka mitazona penina nefa dia nianatra ary tamin'ny alalan'ny fanadinana ambava avokoa ny nahazon'ny mari-pahaizana CEPE sy BEPC. Voatery nijanona tsy nianatra 3 taona izy zao satria tsy misy sekoly mandray azy mihitsy. Nambaran'ny mpitsabo an'i Nico fa mbola antenaina ny itsanganana raha vita ny fandidiana tokony atao azy. Nico zany raha araka ny teny dokotera zany dia afaka mety afaka andeha any izy raha misy fandidinana hatrehany any fitan-dranomasina. Dia eto zany dia mitoboka manokany aminareo izay malala tanana afaka mikarakara ny sembana, indrindra moa anao raha matoa filoha izay mikarakara ao amin'ny filovonaitra ao amin'ny fity be efa hitako mandalo amin'ny télévision sy mpanamory fiaramanidina na ny ho lasa pilote ny fanirian'ny Nico araka ny resaka ny fanaovana taminy. Izy koa mahay matematika sy fizika ary miteny frantsay tsara amin'ilay antsoina hoe couramment. Fa totosa tamin'ny talata teo kosa ny famindra-pahefana ato amin'ny filoha teoloha sy ny filoha vaovao intantana ny fikambanany zanaka mahajanga mitambatra na ny fiza mami Andriamatoa Pascal Nadoda moa no itantana izany fikambanana izany ao anatin'ny vanim-potoana vaovao hijoroan'izany birao izany fampafantarana raha ny natao Mahiavy sy Tsitaly Jean Paul. Ivelatra manerana ny nosy manomboka izao ny fizamami na ny fikambanany zanaka mahajanga mitambatra fa tsy hijanona eto an-drenivohitra ihany. Itona lasa teo dia efa tafatsangana ny fizamami Tomasina sy mahajanga ity taona 2024 ity kosa no dia tsy hipetra-potsiny ny fikambanana fa anoza ezaka izay. Tsy adino ny sehatra sosialy sy ny fanampiany samy mpikambana ananana toe-karena lamina itodiana amin'ny faritra Boeny, Sofia, Betsiboka, Melaka izay mikambana ao anatin'izany fizamami izany avokoa. Ifanometana ny rehetra atongavana amin'izay ka nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Valérie Gamal izay filoha teo aloha sy Andriamatoa Pascal izay filoha vaovao hitondra indray ny fikambanana ao anatin'ny 2 taona no nanindriny fa lara-pahamehana amin'ity taona ity ny fampitambarana ny zanaka mahajanga melipatrana manerana ny nosy isy ny hetsika lehibe ho tanterahana ao anatin'ny taona 2024 anatanterahana izany. Amin'ity efatra febroary ity kosa no asio voalohany eto Antananarivo ny oronan-tsary Malokila faraka 12 na CI teto faritra aorianan'izay ny scoop digital ary ampiseho ny mampiavaka izany oronan-tsary Malokila faraka 12 izay hoarantsika miaraka amin'ny Rostina Muriel sy Zakira Kotomanga ny tatitra. Salaka Rosilanty patsoary endrika indrena sosorapotaka. Bakoly. Bay. Aza mba manao nino fa mba jereo le zazakely a. Bakoly. Mila fitoniana fampiononan-tsaina fa malifaliana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Raha vao hoe Malokila dia fiomezana avy hatrany. Hiavaka amin'ireo izay efa hita ity CI ity. CI teny sinoa midika hoe 12 hitondra zava-baovao ho an'ny mpankafy. Tsy miova ny mpilalao fa saingy misy mpilalao vaovao. Teto an-drenivohitra ny ankamaroan'ny fanodinana rehetra fa nisy koa ampanina atao tany Chine. Hitondra fifaliana, hitondra aim-baovao atsika rehetra indray ity indrindra somary anatin'ny Kristika izao dia aza matahotra fa fitsikina tsy tapitra ary ny oronan-tsary mihatsara hatrany. Fa ao anatin'ny Malokila 11 koa zany dia ataontsika hoe hamadika ny pejy Malokila izahay tsy hivadika ho any amin'ny ratsy fa hiatsara kokoa dia hoy izay hoe ny fanarahanareo ny tantara io ahitanareo hoe anahoana indray ny zavatra ho avy amin'ny Malokila 12. Ao anatin'ilay oronan-tsary zany dia misy olona vitsivitsy izay sinoa mihitsy fandray anjara ao anatin'ilay sarimihetsika. Etsy an-tany koa moa zany dia mbola fisian'ireny hoe Tondry Bertrand milalao. Enim-bolana ny fanomanana ny Malokila CI nanomboka ny volana Oktobra 2024 ny fanodinana ary ny farana tamin'ny tapatapany volana Janoary 2024. Raha ny fandarana asa ny scoop digital amin'ity taona ity indray dia efa moana oronan-tsary 3 vaovao hanao fifantenana eto Madagasikara ihany koa na grand casting de Mada izy ireo hitrandrahana ireo mana-talenta manerana ny nosy. Ny angono namarana ny fotoana ny vaovao-tsara tamin'ity alina ity sy sorany ianareo nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-pianao toko lasy toko vavy.